Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Fahalomerabantsika tsirairavindray tonga eto mifandraisana lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity ity ampiandohana dia firarian-tsoa sy fitonanam-bavaka no atao amintsika tsirairay avy ary azakivy fa ten'Andriamanitra dia mitsimika tsy moramora ho-potsika ary misy tianao-mbara amin'ny fiainanao Kristy ka mahazotoa manjakariva mianatra ny teniny. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara indray-zan-danitra, mbola velompisaoranao izay ny amin'ny tompo-taona izay omenao anay. Saotra anay ihany koa Tompo izay mitarika ny manjakariva ny amin'ny lalana tsara, ny fahafantarana fahamarinanao ary fivononanay ny amin'ny fiavianao tsoelany amin'ny raha lanitra koa. Vonona ny fomam-pananay andray izany ary aoka ny tenao nova ny fanaonay anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe voaisy tombo-kase ho an'ny an-danitra. Amin'ny fotoan-tsarotra ho an'ny fanompom-pivavahana ho avy, ny vahoakan'Andriamanitra mahatoky dia tsy hanaiko resiny faneren'izao tontolo izao. Ho fezin'ny fanahy masina izy io ary tsy voahetsika amin'ny fahavalo. Ao amin'ny antikité ny tombo-kase dia nanamarina ny mahazo itokina ny antontan-taratasy ofisialy anankiray ary namorona marika miavaka sy manokana izy io. Koa satria ny fifandirana farany dia ifantoka amin'ny fanompom-pivavahana sy ny fahefanan'Andriamanitra araka ny nambara ao amin'ny lalàny dia manantena ny ampiditra ny tombo-kasen'Andriamanitra ao amin'ny lalàna isika. Inona avy ary ireo singa amin'ny tombo-kase izay voarakitra ao amin'ny didy momba ny sabata raha noho izany. Manana singa telo amin'ny tombo-kase marina isika eto. Ny voalohany ny anaran'ilay tombo-kase dia Jehovah-Andriamanitra ao. Ny faharoa dia ny anaram-boninahiny, izany hoe ilainanao izany ny mpamorona. Ary ny fahatelo ny faharitany dia ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao aminy. Antsoina ihany koa hoe famantarana indraindray ny tombo-kase ao amin'ny Baiboly. Ny teny roa dia azo ovana marika na tombo-kasen'Andriamanitra ao amin'ny lalàn'Andriamanitra. Ny sabata no ivon'ny ady farany momba ny fanompom-pivavahana. Apetraka ao amin'ny andran'ny tombo-kasen'Andriamanitra ozy izy. Ny andrana dia tandidon'ny saina ary maneho fanapa-kevitra tonga saina izany. Ny mariky ny biby tia nefa dia raisiny na eo amin'ny andrana na eo amin'ny tanany, izay manondro fa ny olona dia resy lahatra ara-tsaina ary noho ny safidy manokana dia manaiky ny laingan'ny Satana na manaraka ny fivavahan'ny diso mba tsy ho vonoina. Halan'ny devoly izay mankatoa an'Andriamanitra. Ny ady lehibe dia ho tonga amin'ny faratampony rehefa hiady amin'ny sisa amin'ny mpino tokoa izy. Fa hoy ny voalazan'ny Apokalipsy manao hoe izay mitandrina ny dian'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Ny irina amintsika tokoa dia ho anisan'izay izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny finoanan'i Jesosy any isika. Satria izany no marika farany hahafantarana fa mpitandrina sy mpiandany amin'Andriamanitra tokoa isika. Aoka tsy hanao ambanin-javatra tokoa ireo toromarika omeny Kristy antsika isika, fa handray izany hampatokiana ny mpinoana ary ihany koa fantaro fa misy zavatra sy misy antony tokoa ny zavatra rehetra. Amen. Riranay tsara indrindra, mbola velom-pisaorana anao izay ny amin'izany teninao izany dia mangataka aminao tokoa dia ny ampitoetra izany ao anatinay ka tsy salasala izahay ny amin'ny teny fikasanao fa indrindra tokoa ny amin'ny fantanterana izany ka na ho avy ny fotoan-tsarotra izay kosa efa novonosinao vonona ny amin'ny fianatrehanana izany ary fantatray fa eo aniranay mandrakariva ianao. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro.